Vanim-potoana mangatsiaka mampirongatra ny bronchiolite. Fanarenana ny sosialim-bahoaka mila ny rehetra ho tompon'andraikitra fa tsy mpitazana fotsiny. Be tanàna am-perinasa misy akony amin'ny fitantanana ny fahataperany fotoam-pitondrana. Ampifaliana tanteraka tompokilasy sy tompoko vavy no iarabana aminao amin'izao alina izao tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Asainay ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejiny politika no isataratsika ny fampalalam-baovao tsapa fa tsangan'olona fotsiny ny filoham-pirenena eto amintsika manoloana ny fitantanandrara-panjakana. Betsaka loatra ny mpitantaran-kena hoy Icher Zazafy-Mahova raha naneo ny efa neo-keviny manoloana n'izany. Nambarany ihany koa fa tsapa izany atao anatin'ny fampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra voalohany teo anivon'ny banky Rothschild izay voalaza fa hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Fanadidina eo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Olana goavana ny tsy fahafahana manapa-kevitra manokana ho an'ny fitoram-panjakana raha toka misy mpampiasa vola tonga eto Madagasikara. Ankoatr'ireo tompon'andraikitra voakasika mivantana ary mahazo alalana amin'ny fanapahan-kevitra iray dia mbola misy olona hafa tsy maintsy lalovan'ireo antotan-taratasy ho amin'izany. Trangana tsapana izany ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny banky frantsay tsy miankina Rothschild hoy Icher Zazafy-Mahova izay tafaresaka tamin'ny tompon'andraikitra io banky io ary voapirofo ny fisian'ny olona toy izany hoy ny fanazavany. Misy manodidina ny filoha, misy le vazaha, Gérard Berso, misy gasy, etc. Samy hoe manakina an'le orinasa, samy ny be manao be lazao daholo any amin'le orinasa. Zany rehetrarehetra zany hoe mahatonga an'le orinasa rehefa avy eo mitsoka. Inona moa natonga Zesy Rothschild andresaka mihitsy banky Rothschild. Le lehibeana projet amin'ny banky Rothschild mihitsy andresaka tamiko. Tsy possible ny Monsieur Zafy-Mahova ozy ny ara-rasa amin'ny zareo Madagasikara amin'ny fitondrana reo. Misy ozy officine privé dia tsy maintsy mandalo amin'iny zay ozy, misy gasy ozy dia misy vazaha. Dia anefa ozy zay ozy efa miresaka ry amin'ny filoha. Rehefa avy eo ahodiny zay ozy dia hoe ariana reo no tena miresaka. Tsy sérieux zany en terme d'investissement hoe ny magaga anatin'ity firenentsika ity ny olona tonga Madagasikara anatin'ny kizo azadino tsika zao misy an'le hoe coupe budgétaire. Lazain'ny ministre ny finance tamin'izy tao amin'ny antemeram-pirenena tamin'ny fito 7 juin lazainy hoe 1255 milliards d'ariary ozy ny coupe budgétaire. Rehefa jerevanao ny coupe budgétaire 3435 milliards d'ariary. Zany ane le coupe budgétaire dia ivelan'io rehetrarehetra io misy olana BDB ao. Dikan'izay Madagasikara zany est en cessation de paiement raha jera techniquement zany. Techniquement feno ma cessation de paiement Madagasikara. Dika le cessation de paiement zany hoe bankrovitra. Fa ny firenena zany tsy déclarena cessation de paiement ny antony tsotra. Satria raha vao déclaré ny FMI tsika en cessation de paiement tsy misy négociation possible atsony amin'ny aide budgétaire sy ny karazany. Mba tsy hatongavana an'izay dia tsy déclaré ny FMI fotsiny le hoe ma cessation de paiement à Madagascar. Fa tsika miresaka zao techniquement feno ny fepetra ma cessation de paiement à Madagascar. Toa zary ambakain'ny fanjakana ny vahoaka malagasy manoloana tena zava-misy marina. Tsy misy tombontsoam-bahoaka eto fa fikatsana tombontsoa manokana hoy hatrany ny fanazavana. Isan'izany ny fampidinana ny karaman'ny mpiasam-panjakana raha toka nampiakarina kosa ny vola ho an'ny tombontsoa n'ireo solombavam-bahoaka eny anivony antenimieram-pirenena. Ny enina be mihitsy ny programme d'investissement public any amin'ny enina amin'ny 500 any ho any fianany le investissement public satria misy pitsopitsony 52,6 dia misy pitsopitsony dia manome le enina amin'ny 500 enina amin'ny 500 dia le izy zany ny tiako azotsika zany anatin'le resaka Madagasikara tsy manana an'izany ressource propre interne zany ianao nefa rehefa mamaky ianao an'le loi de finance dia mahita ianao hoe misy hoe ressource propre interne zay ny aina koa. Madagasikara tsy manana ressource propre interne zany hoe inona ny tianjareo tenenina amin'io ray zay. Point faharoa mba hafantatry ny olona aveo fa miaina 272 milliards d'ariary ane ny karama
karaha mampiasa mpanjakana e 272 milliards d'ariary nefa aty andaniny rehefa avy eo a ohatra ame collègue ray fotsiny ny avantage ny assemblée nationale nampiakariny ao anatin'le règlement intérieur an zareo nanamafy hatrany ity mpanao politika ity fa lavitra ny ofampandrosoana any Madagasikara raha toka mbola ambony ny fikatsana tombontsoa manokana ho an'ireo mpitondra hopotika lavitra noho izao ihany koa ny toekarena raha toka fitakiana vola ambony ampanga na commission no atao eto amin'ity firenena ity mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany misy akony goavana amin'ny fitantanana ny tanàna ny tsy firosonana amin'ny fifidianana be ny tanàna hoy ny be ny tanàna amperinasa iray androandry nambarany fa betsaka ireo tetikasa tsy azo atao kanefa hita fa isan'ny ilain'ny vahoaka izany tokony anaradalana ny fanjakana hoy ity be ny tanàna ity mba azahoana miroso amin'ny fampandrosoana miainga eny ifotony fanadiadiana eo amin'ny rinatsariny Andry Rakoto Malala Atrandry tsy afaka manao tetikasa vaovao tsy afaka miroso amin'ireo asa tena ifotorany fampandrosoana miankina amin'ny fivoaran'ny filan'ny mponina santunany amin'ny olana atrehan'ireo commune sy ireo be ny tanàna amperinasa amin'izao ireo raha tsy aivina mantsy dia nalavaina ny fitaom-pitantanan'ireo be ny tanàna na dia efa tapitra aza izany fa nalavana izay narahina fepetra toy ny tsy fahazahoana manao tetikasa vaovao intsony olana goavana no ateraka izany ho an'ny fomba hitondrana ny commune mahagaga nefa ny fihetsika ataon'ny fanjakana izay miazoazo amin'ny tokony irosoana amin'ny fifidianana be ny tanàna hoy ny be ny tanàna iray amperinasa talohan'ny fifidianana filoam-pirenena tavolana novambra taona 2024 nefa tokony natao fifidianana be ny tanàna manerana ny commune rehetra tantana firenena malagasy tsy tanteraka izany tokony natao indray ny lohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo koa zany fa tsy tanteraka zany zany hoe izakay zany efa intelo indro zany zay nefa miomana hoe tonga fifidianana be ny tanàna de mbola tsy tanteraka moa miantony de tsy fantatra de aza lazay hoe tahaka mivojana koa ihany moa zany zao tena misy ray satria izakay ane zao efa mandana efa prolongena zany hoe eo amin'le saloha zany hoe fitantana hoe mampianerpiana ity anivon'ny commune zany zao efa tsy misy zany tsy afaka manao torotrasa tsony zany zay manao appel d'offre zany zao zay am'izao fotoana zao fa hafa mihitsy ny fomba fitantanana azy zany hoe zany leta rehefa zany misy fiatraika amin'ny BDB na fitantanana tanàna indrindra hoe ahoanay be ny tanàna voafidy no alavaina ohatran'izao fotoana fiasana de zay moa miantona hoe inona moa tsy mahatanteraka ny fifidianana inona moa natonga fifidianana be ny tanàna zay efa lany manda tana volana novambra tsy mbola tanteraka ihany ino zany anaovana antsaga mampitona fanjakana fa manjary sahirana ny be ny tanàna perinasa manala sara izy arovina maro na mienta tokony mandray fanapakevitra entina zany fitona fanjakana hoe manaraka zay voalazany lalàna hoe tokony efa mba misy zany zao hoe rovina no daty fifidianana marina rovina fitsarakarana taratasy filatsako fidiana otsinona marina kosiotsanatsy mbola alohany tia tahotra politika kosa ny zava-misy eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra hoy kosa ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry mazava mantsy fa fefin'ny fanoherana Antananarivo kanefa mirakitra tantara maro eto amin'ny firenena ny fahazahoana ny commune Antananarivo renivohitra raha ny politika no jerena ho hatrany ny fanazavany lalao maroto foana zany no atao eto amin'ity firenena ity satria fantatra zareo fa raha eto amin'ny renivohitra dehibe amina faritaniana nge de ny fanoherana nge no nandresy jerevitsika zao teto Antananarivo renivohitra de raha malala fa tena hoe nandresy nesinesi ary voalohany foana zany ny solombavam-bahoaka zay natolotra fikasakina zay ny team moa zany tena candidat tao anatin'ireny teto Antananarivo de aloha larana zany ny team tao zay ary misy candidat aniry marina nge tsy lany teto Antananarivo renivohitra tsy jerevy koa tany Masenga ny talay Tamatavy ny talay Toliara fa rehefa hoe miala ny renivohitra zany de any zany zareo no mandresy noho ny inona satria rehefa lavitra zany de any le alaalabato ny tena manjaka satria any izy manao ny ataony dia manaroatra zany amina fampanjakana sy ny zavadratra sy ny terifemanta izay atao ao anatin'izy raha eto Antananarivo zao dia matahotra ry zareo satria efa mandeha feo fa dia ho candidat matanjaka no atolotry ny team sy ny faisakina dia matahotra izy
de ataony misy zany zay tsy ny fifidianana aloha any amorana an'io a ny zavatra ho ataony satria raha azony fanoerana ny renivohitra zay kapitaly de Madagasikara dia mipararehitra ry zareo matahotra ry zareo zany a ao anatin'izay ka io zany le fanarana ny lalàna zany a dia tokony atao a eto Madagasikara zay nge mahatonga ny vahoaka tezitra zay no mahatonga ny vahoaka leo an'izao fitondrano zao zay no mahatonga ny communauté internationale anao pression ary manidy ny robinet zany hoe tsy manome tsony ny famatsim-bola rehetra zay toko azo ny Madagasikara amin'izao fotoana zao de hitantsika amin'izao nke atreto mbola tsy misy resaka ny daty amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana io zay be ny tanàna sy mpanolo-tsaina eto Madagasikara samy miandry ny rehetra na ny mpanao politika na ny vahoaka malagasy izay mahatsapa fa tokony ova amin'izay ny mpitantana eto andrenivohitra manoloana ireo fampotehana maro lafy misy. Vao makasika ny sosialy kosa iamafy ary azo vahana ny fahantrana eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra iainga sy paikady matotra hoy ny faneho-kevitra manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Mila olona tokony andraikitra fa tsy mitazapotsiny hoy ny mpandinika raram-pirenena lahara-pamiana eto amin'ny firenena ny fanomezana tosika sy ny fanabeazana ireo tanora mba ho olom-pirenena valona sy vonona ka andray ny anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny fanadiadiny ny Ando Miaratina eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Efa mihoatra ny 700 ny malagasy no voasokajy mahantra ankehitriny. Tarimarika aina hitombatrany atao anaty ny fotoana vitsy raha mitohy ny fomba fiasa tsy mipaka amin'ny filan'ny vahoaka. Andriantina ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka tsy vitany vava na fanaovana tetika asa maro fotsiny ihany fa mila asa mahomby miatra ary miantraika amin'ny filan'ny vahoaka. Tokony jerena hoe inona kokoa le tena manana impact, inona le tena misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina. Any manko lasa misy olana mahakasika amin'ny budget, tokony va mitentsika hoe budget du programme le ampiasaina, zany hoe manao programme nasa dia hoana ny andanina lizy, fa ny antsika lasa ohatra ny any amin'ny resaka budget du moyen hoe mila mandany an'ireto moyen reto fotsiny na tsy dia misy impact loatra ary dia zany rehetrarehetra zany tokony jerena akaiky ary tokony ampiarana tokony izy dia araka ny tena hoe gestion axée sur les résultats hoe inona kokoa ny impact miapaka any amin'ny olona vela izy fa tsy any amin'ileo manao na tsy any zany no tena mazava-dehibe ny tokony hijeran'ilay. Mila ny rehetra tompona andraikitra ny fanarenana ny firenena fa tsy vita ny mpitazana fotsiny ihany. Tena mampiaratra ny tokony izy le politika mpanjakana amin'ny lalana tetika asa matotra zay tena jerena zay izy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina sy any amin'ny olom-pirenena raha vao tsy mampiatra an'izay dia mijanona mety ohatr'izao ary mety milahidina foana ihany ary io fahasahiranana io satria tsara fantaritsika fa ny fiainan'ny firenena tsy miankina fotsiny amin'ilay eto amin'ny firenena anankiray misy fifandraisany amin'ny fiainam-pirenena rehetra ny ivelany koa le izy ka izay fifandraisana an'izay raha ohatra ka tsy haintsika sahady no mijery an'ilay priorité dia mety vao maika hanimba antsika raha tsy mahay tsika mifandray amin'ireo firenena hafa eo amin'ny izay fampivoarana izay tsika zany mino fa tsy tena mety hoe resaka compétence fa mety resaka le moral hoe anao an'lizy na tsy any zany no tokony jerena dia miverina amin'le etika mihitsy zany hoe tena zara angatsy anao an'ity satria manana malagasy mitovy raha amiko mba ahafahako manampy tsy mijery an'ilay impact an'ilay hoe tena mba misy fivoarana misy ino moa zany misy effet any amin'ndrareo izy dia ny tsirairay koa mila tompona andraikitra ao anatin'ilay izy tsy hoe anjarany ihany na anjarany ary fotsiny fa mila tena hoe ho acteur daholo ny tsirairay fa tsy mijanona ho spectateur. Tsy afa-miala ny tanora amin'ny fanarenana tsy fampandrosoana noho izy ireo maro anisy eto amin'ny firenena. 20.7 tapitrisa amin'ireo malagasy 7.20 tapitrisa dia tanora latsaky ny 30 taona avokoa raha ny taremarika. Lasa vesatra ho an'ny firenena raha izy ireo no tsy omena ny lanjany. Laram-pamiana araka izany ny fanomezana tosika sy ny fanabeazana tanora olom-pirenena vanina sy vonina ka andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy vitan'ny tanora samy rery le izy fa tokony misy ataontsika hoe partie prenante hafa zany miezaka manosika an'ireo tanora eo amin'ny resaka fandraharana zany isan'ny tena ngeza be amin'ny resaka fanabeazana ny tanora amin'ny resaka éducation civique citoyenne zany hoe fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena maha-olom-pirenena vonona sady vanina izy dia ireo no mifameno anatin'izay fotoana izay dia izay rehefa tsy manana an'ilay accès nefa ilay tanora dia tokony anjarany
mety ho fitondram-panjakana anjarany mety hoe nisehatra tsy miankina rehetra zay manana vina zany ampivoatra an'le tanora eo no mifarimbona ahafahan'le tanora mba misokatra sy mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'le sehatra kely zay misy anazy. Misy manana fahaiza-manao ihany reo fa misy ataontsika hoe moyen tsy ampy, zay le ataontsika hoe renforcement de capacité. Le capacité tsy any amin'le hoe fahaiza-manao resaka fahalalana ihany fa raha ohatra ka moyen tsy ampy aminy moyen financier dia inona ny afaka nampiana an'izay, raha moyen matériel tsy ampy anazy inona ny afaka nampiana anazy, raha resaka ressources humaines tsy ampy hoe ahafahany mampivelatra an'ilay izy dia inona ny tsy ampy ao anatin'ilay izy. Pejy ny fahasalamana kosa mirongatra ny aretin'ny taovam-pisefonina amin'izao vaninandro mangatsika izao, lasipatra ny brocolite ireo zaza voateraka hatramin'ny faharoa taonany. Arety tratra sy ireo taovam-pisefonina vokatry ny virus sy tarazo avy amin'ny fianakaviana ny brocolite. Azo tsaboina tsara ity aretina ity hoy ny mpitsabo iray raha nitondra fanazavana mahakasika izany. Fanadiadiana. Mirongatra ary miparitaka ny arety tratra sy ny fitaovam-pisefonana ny bronchiolite mpahazony zazamena vava sy ireo ankizy latsaky ny 2 taona mandritra ny 20 taona ny ririnina toy izao. Mampihetsika ity aretina ity ihany koa ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana. Aretina manaranaka ny bronchiolite raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Miseho amin'ny lalan'ny tazo, lelo tsy mety afaka. Goavana indrindra ny fahasarotana amin'ny fisefona arahina kohaka. Mora mifindra ny bronchiolite, ny pitodrora avy amin'ny kohaka, ny fievona ary eny amin'ny tanana no mamindra azy. Mitaky fanantorana mpitsabo ity aretina ity no fisian'ireo fambarafy izay ny mpitsabo ihany no tena mahafantatra ny fitsabona azy. Io zany mahatonga an'ilay ankizy rehefa tonga ny vanim-potoana mangatsiaka ohatr'izao dia lasa semposempotra izy mifenireo ka ny tratrany tena tsy mahazo aina, misy fanaviana, mikohaka, tranga tsy be dehibe izy io. Io ihany koa ny fahasimbany tontolo iainana izay tena anisan'ny mampirongatra an'izy io zany hoe ny pollution, ny faloton'le rivotra iainana mihitsy ny tena midéclenché anazy ankoatran'ny hoe rivotra zany le hoe fiovan'ny toetrandro. Fa ny fahadiovana ao an-tokantrano, ny fahadiovana ao an-tokantrano misy ny atao hoe acarien, na ny vovoka na ny setroka na ny fampiasana an'ireny odimoka midonaka reny dia tsy zakany ankizy kely ka mahatonga anazy mety anao bronchiolite. Io moa zany ny mpitsabo no mamantatra tsara mijery an'le hoe inona ny antony mahatonga an'io héréditaire ve le izy sa zavatra voatonga tamin'le ankizy noho ny antony tsy fahadiovana na ny fahalotoana dia eo ny afatahafana mamaritra an'izay. Tsy sarotra ny fitsabona ny aretina bronchiolite raha voaray an-tanana raha-potoana ny zaza marary. Misy kosa anefa ireo fambara tsy maintsy idirana hopitaly hoy ny mpitsabo. Sarotra ny manao an'izay, misy fotsiny raha ohatra misy tranga rehefa tonga raha-potoana aty amin'ny mpitsabo moa ny marary azo atao foana mitsabo azy. Raha sanatria misy ny fahasarotana tsy maintsy misy ny fidirana hopitaly satria mety ilana oxygène reny tranga reny raha ohatra ka tena hoe miakatra ambony be zany le degré an'le fahasaporana dia tsy afaka atao aty ny fitsaboana fa tsy miditra hopitaly fa arakaraka le degré an'le fahasaporana ny fitsaboana atao amin'ny tsirairay fa amin'ny ankapobeny azo tsaboana tsara rehefa voatsabo. Anisan'ireo fisorohana mahomby iarovana ny zaza sy ny ankizy amin'ny bronchiolite ny fahadiovana. Zava-dehibe ihany koa ny tsy fifampikasohana ireo zaza amin'ny olona maro. Manodidina ny toerana mpitsaboana sy ny toerana be olona na olona voan'ny gripa. Ankoatra io, maro be ihany koa ny olona voan'ny gripa, marary ny vantaolana, olona sepotra tonga eny amin'ny mpitsabo amin'izao fotoana izao. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa any Toliara, vao mangiran-dratsy nidina Andalambe nanapaka ny lalam-pirenena fahafito andatabo ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo ny manday Toliara. Raikitra avy eo ny fifanenjehana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandron'ny filaminana ka voasakana ny fihetsiketsehan'ny mpianatra. Nisy taorian'izay ny fampiresahana teo amin'ny rotonto nalefa niverina tany amin'ny campus izy ireo rehefa nitolo-batana. Raha tsy aivana mitaky ny anomezana ny vatsim-pianarana telo volana miaraka amin'ny fampitaovana moa ireto mpianatra miisa 2,700 tsy nahazo ny anjarany. Mangataka ny andoavana ny vatsim-pianarana enimbolana farany sy ny ijerena ny fotodrafitrasa eny amin'ny campus ihany koa izy ireo. Ka io no tena nanatangirahana ity etsika androany ity. Raha ny fanazavana atrandy mpianatra 9 no nahazo vatsim-pianarana tranga izay nambaran'izy ireo fa fanavakavahana. Efa 2 andro izay no nitokana ny mpianatra ao manday Université Toliara ka io no toy androany io. Andrasana kosa ny fandraisana andraikitra manoloana ny fitakian'ny mpianatra izay tsy aivina fa tsy ny mpianatra ny Université ny manday Toliara ihany fa anisan'ireo nidina Andalambe nitaky ny zony ihany koa. Ny teny amin'ny Université Anankatso sy ny Université any, efa ho herinandro 2 izao.
mbola amin'izay voavoany ny fampianarana izay atrany andro farany androany ho an'ny mpianatra klasy famaranana nanaovana ny fanazarana sy ny fizarana tany antsekoly hiatrehana ny fanadindram-panjakana baccalauréat amin'ny alatsinainy ho avy izao. Maro amin'ireo mpianatra no nanamafy ny fahaizany tamin'ny alalan'ireo koro samihafa na ilay antsoina hoe faradoboka izany. Saika efa tomombana avokoa ny fikarakarana ny fiatrehana izany ho an'ny sekoly. Efa navita ny anjarany ihany koa ny mpampianatra fa anjaran'ny mpianatra sisa no mampiatra izany amin'ny fanadiadiny ando miaratiana atrany. Miazakazaka mamonjy faradoboka na mafisana ny fahaizana amampahalalana ny ankamaroan'ireo mpianatra hanala fanadinana baccalauréat amin'ny alatsinainy ho avy zao. Andro farany androany aka tsy natao ambaninjavatra eo ny fanazavany. Efa mipetrapetraka daholo, efa zolazany mipetrapetraka daholo ihany. Raha pisy zao ndeha hijery salle fa nahatonga le hoe anao an'ilay sabotsy satria ilaina ihany zany le maka zavatra kely faraparany satria mety hoe hanampy anao ihany iny amin'le fotoana tonga le fotoana. Nokana zao raha amin'ny latsinainy amin'ny fo maraina dia amin'izay ny ianarako lesona. Dia lahady ariva ohatra izay hatrany hatrany. Efa navita ny anjarany ihany koa ny mpampianatra fa anjaran'ny mpianatra sisa no mampiatra izany amin'ny fanadinany. Na izany na tsy izany mila fifantohana be ny ankizy tsy hiteraka fikorontanan-tsaina mandritra ny fanadinany. Tsy tokony ho voarebireby ihany koa fa hiatrika amin'ny mpitoniana ny fanadinany hisorohana ny fikoropahana sy ny tsy fifantohana ka hiteraka lesoka. Raha ny fanomanana ny mpianatra aloha dia hitantsika amin'izao angamba fa na feo amin'ny mpampianatra rehefa tena lasa dia lasa mihitsy. Ho anahy manokana nanao faradoboka filozofia dia anoany amin'ny 700 fanomanana aloha zany nefa nomena maximum ho an'ny ankizy mba hiatrehany amin'ny latsinainy. Ho anahy manokana filozofia dia tia méthodologie ity zany ny tena mbola manahirana amin'ny mpianatra dia tena ny azahana maximum mihitsy zany androany ny ampitahana farany an'ilay méthodologie. Io zany tena problème amin'izao mihitsy io. Le feo mandeha hoe zao no mipoitra aty misy sujet ohatra zao fa raha olona tena mifantoka hatramin'ny farany tsy mila zay sujet fa vonona foana na inona. Efa fanao ny sekoly isan-taona ny manome fotoana iray andro farany tahaka izao ahafahan'ny ankizy manontany manamafy nefa vita tao anatin'ny volovolana. Saika efa tomombana rahateo ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanomanana rehetra indrindra ny mahakasika ny taratasy fiantsoana izay efa tapitra voazara mialoha avokoa. Dia nisafidy izay hoe hiakatra sabotsy satria mbola betsaka ny ankizy zany le mbola tsy ampy tsara le tany anaty salle angamba dia mbola manontany aiza ho aiza zao monsieur ohatr' zao mbola misy zavatra tiany mamafisina zany dia izay mahatonga an'le ankizy hoe mbola miakatra ny sabotsy sady manamafy tsara ny zavatra efa ihany koa. Ho an'ny anay manokana aloha zao dia navita hatramin'ny farany daholo ny ankizy, navita hatramin'ny nahazo convocation daholo dia efa fonina hiatrika an'izay daholo. Ho an'ny tetsy amin'ny boribory tany fahenina nomena koro maimaimpona nandritra ny 3 volana ny mpiadina baccalauréat. Ny farany androany ihany koa izany. Nahazo tsodra ny fankahirezana sy afatra avy amin'ny solombavambaoko antoerana izy ireo androany. Dingany iray goavana amin'ny fiatrehana ho avy ny fahazona mari-pahaizana baccalauréat ka antony anaovana vaindohan-draharaha izany hoy ny fanazavany. Misy lanjany be da be mihitsy zany baccalauréat zany ho an'ny mpianatra zany izay mbola te hanohy fianarana ny université na eo amin'ny sehatry ny asa ianao dia tsy maintsy ilaina ny baka zany hiatrehana reny fanofanana maro isan-karazany reny. Anisan'ny lalam-pahamehana ny tenanay mantsy zany sy ny mpiara-miasa areto zany dia amin'ny lasinainy moa zany ny baccalauréat ka dia mitsodrano ho an'ny mpanala baka rehetra eran'ny Madagasikara zany ny tenako amin'ny masolom-bahoaka ny Madagasikarana ary koa mankairy anisy reny ary mino sy ambanantena aho fa be da be no ao afaka amin'ity kataony ity ka dia mirary soa sy fahombiazana ho an'ireny zanakitsika ho an'ireny zandritsika mpanala fanadinana baccalauréat. Miisa 7 sy 740 sy 104 hetsy ny fitambaran'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny sokajy ankapobeny sy teknika manerana nosy amin'io herinandro io.
ho amin'ny faritra antsinanana manokana any amin'ny oniversité ny Toamasina dia ampiasa QR code izy ireo amin'ny fanamafisana fiarovana ny fanadinana sy soroana ihany koa no mety ho fiparitahany lazadina mandritra ny fanadinana baccalauréat. Mahatratra 320 sy 300 sy 3 sy 3 alina ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana ao amin'ny faritra Natsinanana, Analanjorova, Ambatsoa, Alaotra Mangoro. Izy ireo izay antsoina manokana anaja ireo fepetra efa napetraka. Isy ny fisaviana ireo mpiadina mialoha ary mandritra ny adina hoy ny fanazavana. Tontolo ny fambolena kosa indray nanomboka ny volana Jona teo no efa niatrika ny fitaoam-pambolena volovary ny Tantsaha etsy Amboditromanjaka. Miaraka etan'ny commune manoloana izany ny fampidirana ny rano eny amin'ny Lemaky Betsy Mitatatra. Raha ny fanazavana mantsy dia ny 570 isanjaton'ireo mponina no miaina sy mivelona amin'ny ity tanimbaribe midadasika ity. Nanamafy ihany koa ny ben'ny tanàna fa isan'ny olana atrehan'ireo Tantsaha eny antoerana ny resaka zezika. Ndao rahantsika ny fanadihadiana. Ao anatin'ny fotoanan'ny vary aloha ireo mponina mivelona amin'ny Lemaky Betsy Mitatatra amin'izao fotoana izao. Natomboka ny volana Jona teo ny asa volovary raha ny hita ety antoerana. Mahatratratra any amin'ny 5 ka hatrany amin'ny 9 taona isaky ny hektara ny vokabary amin'ity tanimbaribe ity raha ny fanazavana. Miankina amin'ny teknika fambolena ampiasan'ireo Tantsaha tsirairay kosa ny mety ampienana ampiakatra ny vokatra azo. Misy amin'ireo Tantsaha no efa mampiasa ny ketsa toratady mba isiny fitombony vokatra, saingy olana matetika ny zezika raha toka efa novahany teo anivon'ny commune kosa ny olan'ny rano izay manondraka ny tanimbary raha ny fanazavana ihany. Kan vadina rano zao amin'izao fotoana zao tahaka ny fanataona hatramin'izay dia ny manao ny barazy fampidirana rano eny Asapanama sy any amin'ny ria Ikopa. Zany hoe mindeha an-drano Ikopa sy mindeha an-drano sisany mantsy no mampita an-drano hanetsana ny tambaribe any Amboditromanjaka io. Dia anatin'izay koa zany fanatanterahana sy ny fanamboarana ny kanal mitondra ny rano avy any amin'ny barazy any amin'ndeha zany makaty amin'ny tambary ao anatin' zany koa zany zay ary azo lazaina hoe nafa-poana tanteraka fanamboarana barazy atao amin'izay ary fanaovana canal d'irrigation avy ery Asapanama mitarika an-drano makaty amin'ny tambary mindrefy 1 kilometra latsaka any izay nataonay tokony fantatra vahoaka Amboditromanjaka zany tokony hitam-pirenena hoe nataonay rafitra maillot zany zany hoe tsy valam-paritso zany ny canal hitahitana an-drano fa tena mirafitra maillot miaraka amin'ny ciment dia azo lazaina hoe hatramin'izao zany tsy tadanaky ila intsony fampidirana ny rano hanetsana tanatin'ny tambarina Amboditromanjaka izay nandramina vola tsy toko tsy foroana izay marihana foana moa zany fa nisy ilay 500 izay navao natao vahoaka tamin'ny fotoanany nazahoana fakataona tamin'ny filakevitry ny tanàna dia avy eo koa zany heripon'ny commune Amboditromanjaka mba mangarangarana izany fanaovana barazy sy fanaovana canal fitarenana rano. Ny vary miakatra aloha zany hatreto aloha ny fandefesana azy dia eo amin'ny 5 taona isaky ny hektara eo ny vary miakatra zany hoe tsy avela lasatra izay izy fa io moa zany io koa moa zany samy manana fomba teknika fambolena tsirairay avy fa zay moa zany tsy dia ampy teknisianina fa mila zany efa somary lesy lahatra any amin'ny fambolena manaraka ny fentiny fambolena hoe vary tsy vary raraka tsoa zany fa dia tena hoe vary toratady na vary linina mapetraka ny fikarakarana amin'ny resaka zezika fanasarana ny masomboly na ny ketsa zany efa manaraka toromarika avy amin'ny teknisianina ny vahoakana Amboditromanjaka. Ankoatra ny fampianarana sy ny fahasalamana dia vaindohan-draharaha ho an'ireo mponina sy ny commune ny fampidirana rano amin'ny tanimbary ny Betsy Mitatatra. Arivo sy efatralina mahery ireo mponina ao antoerana amin'izao ka 570 isanjaton'izy ireo no mivelona amin'ity Lemaka sy tanimbary mirefy 20 hektara raha ho an'ny anjara ny mponina ety Amboditromanjaka manokana. Raha ny fanazavana hatrany ankoatra ny mpamboly dia isan'ny manome asa ho an'ny olona ihany koa ny sarakantsaha amin'ny alalan'ny fampiasana ity tanimbary ity ho hatrany ny fanazavana ny ben'ny tanàna. Vaovao avy any anivon'ny commune Ivato kosa isan'ny imason'ny commune Ivato amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana lalankely any anatin'ny Fokotany. Fokotany efatra no efa nisitraka izany tamin'ity herinandro ity. Asa izay natao tamin'ny alalan'ny volan'ny commune Madiodio raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny André Rakotomalala. Ilay vola Ambodirano, Mandrosoa, Antsambilo, Fokotany mampikilainy mponina ao aminy avokoa ny faratsindalana ao anatiny.
namboarina toy izao anefa izany ankehitriny. Asa izay nosahan'ny komina Ivato madiodio raha ny fanazavana nataony ben'ny tanàna. Tsy afaka mikiraro raha amonjy lanonana fa fotaka mandrevo no miandry, indrindra moa fa rehefa tonga ny rotsakorana hoy ireo mponina. Ampahasahiranana satria le fahavaratra ny tena mampijaly amin'ity amin'ilay lalana malama sy le fotaka be tena mba miainy bery mialany an-trano nefa mandalo amin'ity lalana ity de voatery manala ina kiraro azy indraindray amin'ilay fotaka mba mahafinaritra fahavitrano soka. Zay dia nijalijalo be taloha nandeha tamin'ity fotaka be rano be dia zao nefa zay mba manana lalana madio na ny akanjo na ny kiraro ary mba fotsifotsy mivoaka eto fa tsy ohatra ny rely avany ambanivohitra be re zay fa dia misaotra indrindra ny monsieur le maire izahay eto amin'ity toerana ity. Tahaka izany ihany koa no niainany ireto mponina eto amin'ny fokotany Ambodirano ireto. Sahirana ny mpianatra satria tanimbary no tsy maintsy andehanana. Tsy ny mpianatra ihany fa eo ihany koa ireo zokiolona. Mahafinaritra satria fotaka ny tety aminay. Table lalagna sy manahy aby da tsara da mitiavanay anazy ka zapenagna zao na vitany lalagna ny madahery zareo ampinday aby. Taloha ty fotaka be mihitsy hatramin'izay ary nandehanay teto ka zao vita milamina tsara sady afaka mandeha manao kiraro ary mandeha amin'ity milamina tsara mihitsy ka afaka andehana moto izy zao manao bisikileta ary. Bele taloha tsy nanao fa ty tena nanao tsara tena tsara tsy nisy nahavita takan'io. Volan'ny komina madiodio no niantoka ireo fotodrafitra ireo hoy ny ben'ny tanàna. Efa ela ireo mponina no taraina tamin'izany ka antony nanaovana ireo fokotany ireo ola ara-pahamehana. Anisany efa vita ny eny Ambodirano kanefa mbola misy ireo asa tsy maintsy atao eny an-toerana. Efa vita ihany koa ny lalana eny Ilaivolo izay mamakivaky tanimbary fandehanan'ny mponina izy ireo ary efa amarana ny asa eny Mandrosoa Ivato fa ankoatran'izay dia efa ao anatin'ny fanatanterahana ny asa eny Atsambilo ihany koa izay mpitantana anatin'ity komina Ivato ity. Tsy maintsy mahazo ny karazana fotodrafitrasa avokoa isika eny anivo ny fokotany rehetra eny fa mareta kely fotsiny fa tonony efa natao hatramin'izay dia manatanteraka ireo karazana fotodrafitrasa fampanantenana efa natao izahay ary mino zahay fa ho afa-pahasairana tanteraka ny mponina noho izao favitany ny fotodrafitrasa mamakivaky ny tanimbary izao izy ity dia voly ny komina madiodio no nentina nanatanteraka izany. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa itoy ny asa tahaka izao ho an'ireo fokotany hafa. Ny tanjona dia ny afa-pahasahiranana ny mponina eny an-toerana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany noraisiny Prime Ministre Britanika ho maly-tany Londres ny filoha Ukrainiana Vladimir Zelensky. Ny antson'ny gouvernemanta Britanika ampitombo ny fanohanana any Ukraine amin'ny ady ifanaovany amin'ny Russie ny filoha Ukrainiana fanadiadina. Nandray anjara tamin'ny filan-kevitry ny ministra manokana tao Downing Street tany Londres ho maly zoma ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Hatramin'ny taona 1770 samba no nisina filoham-pirenena avy amina firenekafa afaka niatrika izany raha ny fanazavany. Ny antsovontsy tamin'ny gouvernemanta Britanika ampitombo ny fanohanana ny Ukraine amin'ny ady fanaovany amin'ny Russie i Volodymyr Zelensky tamin'ity fionana ity. Nivoatra tamin'ny fionana teo aminy sy ny Prime Ministra Britanika vaovao Keir Starmer fa mety isy ny fifanaovatsony fifanarahanam-piara-miasa eo amin'ny rotonta fifanarahana famatsimbola mihoatra ny 4 miliara euro ividianana fitaovam-piadiana. Nangataka fanazavana amin'ny fomba ampiasana ny balafomanga antsoina hoe Storm Shadow izay novokarin'ny Royaume-Uni ny filoha Ukrainiana anoherana ny fanafiana Rosiana. Mametraka ny ihany sy ny fisalasalany amin'ny fanomezana lalana amin'ny fampiasana karazana fitaovam-piadiana io anefa ny sasany amin'ireo mpiadady amin'ny Ukraine noho izany mety hitarika ady mivantana amin'ny Moscou. Balafomanga alefany amin'ny abakabaka mahatakatra mihoatra ny 500 kilometatra ny Storm Shadow. Nilaza ny ministra ny fiarovana Britanika John Healey fa ifanazo alalana ampiasa ny balafomanga ambelezana amin'ny faritra sasany ao Russie Ukraine saingy mitaky ny tokony isina fifampirarana ny fitsipika mahakasika izany. Tapitra ny fampalalamba voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ny teknisianina nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany. Ny sampana fampalalamba vao no mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS Soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.